samy hafa ny sakafo mimponina ny Babilôna sy ny aty Jerosalema. Samy hafa koa ny fomba fandihy. Eto tiako mariana kely itsika tanora tena ao anatin'ny tanjaka sy ny hery. Sabata fifaliana, sabata fiobiana, sabata firavoravona, sabata fideranan'Andriamanitra amin'ny hira, mideran'Andriamanitra amin'ny zava-maneno, ny lokanga sy ny dia rehetra. Fa tandremo kosa fa tena miavaka mihitsy, tsy mitovy mihitsy ny fomba fandiny mponina ny Jerosalema sy ny an'ny Babilôna. Taoko ohatra fotsiny any Jerosalema kosa ve dia tsapika ny fandihizana. Andiva tsapika tsika satria any Jerosalema na hoe andihy tonga dia tsoroko ty goelaka moa sa goeta moa le goeta zany kosa tsy fandimponina ny Jerosalema zany tokony mamboarina tsara le izy. Sahala hoe koa hoe andihy rock and roll na hoe andihy blues dia efa mihina daholo indray ny rahalahy sy anabavy eo amin'ny tompo. Dia eo zany mila mitandrina tsara atsika satria lasa tady ivoana akany Babilôna raha tsy mitandrina amin'ireny karazana fiobiana sy fifaliana sy hira sy dia ireny. Fa na dia any Babilôna ary ianao dia tadidio tsara fa ianao mponina avy any Jerosalema fa lasa andevo any Babilôna. Fa ireto tanora ireto izy efatra amin'ny rahalahy ireo dia raha atsika tsara ny tantaran'izy efatra amin'ny rahalahy ireo. Ny fahaizana dia izy nanana folo avoeniny ambonin'ny mponina tao Babilôna sy ny manam-pahaizana tao. Dia zany koa zany ny tokony ho ataontsika tanora ihany koa any am-pianarana tsiraray avy ihany. Tsika tanora zany dia tokony farafahakeliny mba ao anatin'ny 10 premier ny laharana any am-pianarana. Rehefa mba tsy azonao ny voalohany dia mba azonao ny faharoa, ary rehefa tsy azonao ny fahasivy, ny fahavalo, ny fahafito, fahaenina, ny fahadimy, fahaefatra sy fahatelo sy faharoa rehefa tsy azonao dia ny voalohany zany ny azonao. Amen. Ary zay ny tanjona zay. Dia hoy ny Baiboly hoe zaro amin'ny lalaka lehany ny zaza rehefa lehibe izy tsy ala amin'izany. Amin'ny fahazazana iny zany ny tokony efa andehanana amin'izany mba hanana tanora vana, satria tsika tanora ny tena tanjaky ny fiangonana. Na ny Baiboly aza dia miresaka an'izany zao ny lazan'ny Baiboly atsika tanora ao amin'ny ohabolana raha tsika ny Baiboly tsika ohabolana toko faharoapolo ohabolana toko faharoapolo ny andinin'ny fahasivy amby roapolo. Voninahitry ny zatovo ny fahatanjahany ary ravaky ny antom-panahy ny volo fotsy. Voninahitry zatovo izy ny fahatanjahany, zany hoe ny tanora zatovo zany dia tena ao anatin'ny fahatanjahany ary zay voninahiny zay, fa tsy tanora malezolezo sarisarim-bavy nefa tanora zatovo lahy, fa tanora tena ao anatin'ny fahatanjahany mihitsy ary voninahitry ny tanora zay. Ohabolana toko 2 andinin'ny fahadimy. Behery toko 2 andinin'ny fahadimy. Behery ny lehilahy hendry eny mitombo hery ny olona manam-pahalalana fa ny faiza mandamina tsara no entinao miady, ary raha maro ny mpanolontsaina dia misy ny famonjena. Behery ny lehilahy hendry mazava ho azy fa ny tanora zany
ny zatovo endry dia mitombo ny heriny, fa ny zatovo adaladala, zatovo maditra tanora dia koka ny toka, koka ny sigara, koka ny zava-madomelona, koka ny adalana, inona tsony ny hero anatiny eo, tsy manan-kery itsony izany zatovo izany. Ary itsika amin'ny mahatanora atsika zany andeha ny fanadinana zao, andeha ny examen dia jerevy tsara, za aloha dia milaza fa ny olona kamo aza manantena ho afaka fanadinana, na dia ny baiboly aza milaza an'izany. Obolana toko fa 420 ny andinin'ny fahatelopolo ka hatramin'ny fa 430, oabolana toko fa 420 andininy 30 ka hatramin'ny 430. Nandalo ny sahan'ny kamo sy ny tany-boaloboky ny tsy ampisaina aho, ary indro feno sampy vato izy sady voasariny amina, ary nyrodana ampiatany vatony, dia nijereko ka no everiko tsara, eny hitako nazahoako anatra, mbola torokely ihany, mbola horeniko kely ihany, mbola no tanana kely atory, dia ho tonga toy ny mimaona mely ny alahelonao, ary ny fatranao toy ny jiolahy. Zany ny sahan'ny kamo, tany-boaloboky ny tsy ampisaina. Fo maraina hianatra lesona rapitso, ampiananona ny revay, makaloha torokely fa rehefa avy eo efa maneny ihany io e, torokely eo dia nomoko hoe ohatry ny natorokely indray eny e, ifo ihany aho vaoka aloha e, vaoka aloha ifo ihany aho vaoka aloha reniko kely indray aloha rangaha ifo am'izay fo am'izay fa iodina kely fotsiny aloha, anona tanana kely fotsiny. Ina moa zany ndesina ataoko zany zao, hianatra siansa azo aloha dia hianatra matematika, rehefa avy eo dia miondana kely indray dia mano tanana kely indray, dia eo dia restory eo indray, dia avarany taitra efa manomboka mazava ny andro, ny avarany dia mikoropakoropaka amin'izay isasa, fa sy maintsy ndray tobila dia hianatra, tsy ho dia tara ny taxi be sao dia tara, dia tsisy lesona vita, mbola torokely ihany, mbola horenoka kely ihany, dia no tanana kely ihany. Zany ozy izy ny sahany kamo. Tanora tsy tokony noho izany. Ianao tanora raha nala fanadinana, dikan'izany dia zao tsotra kely fotsiny, ajanony aloha zay mety ho kilalao sy rendrarendra rehetrarehetrany, fa ao amin'ny fanadinanao fa tohana aloha ny saina. Ajanony aloha zay ataoko hoe mety hoe za tsy maintsy manao sport reo andavanandro sy ny karaza sy ny sisa, dia avelany ny fotoana tokony ianarana. Fa za tadidiko tsara, za afaka nanomboka afaka fanadinana dia ity mianatra lesona alohan'ny atory dia asiana koveta mihitsy eo, dia atao anaty koveta ao ny tombotra asiana rano mba tsy atory. Tamin'izany ary zay nianatra tamin'izany jiro ohatrany jiro labozia, jironay sy bebe rafara labozia, fa tsy mbola tsy nanana tsisy électricité zany tao ohatrany, fa labozia ny jironay, dia asiana rano dia ao atao ny tongotra, dia mianatra lesona, dia rehefa mianatra lesona avy ianarana ny lesona dia manao exercice indray, dia tsy matory alohan'ny amin'ny 10 alina, farafitarany amin'ny 10 alina zany vao matory, dia matory indray dia asiana réveil indray eo zany mba hanena, atao amin'ny 3 maraina indray, dia vao maneno ny réveil dia efa mifoha indray, dia efa mianatra. Dia rehefa any am-pianarana mitabataba mampiresaka fotsiny, rehefa tonga amin'ny fanadinana ianao le mitabataba mampiresaka indray no afaka, dia gaga ny olona hoe ahoana ary le zalahy ty ny afaka nefa ohatrany tsy mianatra. Efa any an-trano anao mamely mafy, ka itsika mpianatra koa zany raha teo afaka fanadinana, tsika tanora raha kamo zany ianao tsy mianatra alohan'ny atory fa tonga dia matory, vao mifoanao tonga dimy dia mianatra, fa
amin'ny firy maraina anao de fa zay vao mifo ohatra miditra amin'ny fito ianao de mifo anao amin'ny enina sy fefany inona tsony ny zavatra ho vitanao ao amin'izay mbola foazina fotsiny eo mpandrinao hoe foaza fatara zany ny tsy maintsy ataontsika tanora raha teo afaka fanadinana raha teo lohany koa any ampianarana de raha misy koro vonjena ty na misy koro atao ary de aleo manatrika koro toy zay andeha ilomano na andeha anao basket na andeha anao tennis na andeha anao boxe na andeha ampiaraka kely erilo nefa fotoana folakandro tsy haiko larobe riva na lakamisy riva zoma riva tsy mianatra de lasa aloha mampiaraka araroty reny fotoana reny ianarana rehefa vita ny examen afaka soma tsara ianao dana am'izay manao sport miaraka amin'ny namana miaraka amin'ny tanora sisisa vonjeo indray ny rehetrarehetra satria afaka indray ianao rehefa tonga ndray fotoana fa hianatra indray hiatrika fanadinana ao indray aloha mifantoko ao mifantoko ary za lazaiko amintsika tanora satria matetika ny tanora amin'izay mamparaintsaina anazy zay de mitsiry ao anatin'ny tanora ao koa le fitiavana ary izy io matetika rehefa tonga anatin'ny classe d'examen vao teraka le fitiavana de rehefa kaikaiky examen am'izay korotany le fitiavana am'izay rehefa kaikaiky examen korotany sary amin'ny Facebook korotany message amin'ny telefona korotany nitany maso rehetrarehetra any de tsisy miditra amin'ny lotsony le fianarana fa mianamianatra kelikely eo de efa mieritreritra ny bozy mianamianatra kelikely de efa mieritreritra ny voza de ataovy mandainga ara diso zany de avela hoany zany aloha fa hianatra ay fa mianatra kely aza hitako izy am'izao fotoana zao mandefa message amin'le anina anindray lasa aloha de fasaky message mihitsy fasaky manao inona ianao zao inona ataonao zao de mianatra lesy za koa ato mianatra lesona tsy mandefa message any amin'ny anina sady mandefa message any amin'ny lycéen indray sady mandefa message any amin'ny lycéen ihany indray avy aloha ihany fa hianatra lesona ka de mianatra kelikely eo de mivadika andray ny sainy marina ve zany sa tsy mariny de asy fitehaka mafy ary zany raha mariny zany tam'izay mbola tam'izany nanao esena tamin'ny service national de mampianatra any amin'ny CG zany mampianatra classe de 6e hatramin'ny 3e de rehefa manao interrogation de misy mpianatra amin'ny trisy eo de za mipetraka ery loha ery de mody mamakimaky zavatra eo fa masiko mijery an'le mpianatra ihany de misy mpianatra mody manaikitraikitra stylo zay sady anao foana ny jerevany mody manaikitraikitra stylo izy de voetiny tsy mijery eo de mijery ambany ray masony aloha nefa fa tenenina hoe ny cahier rehetrarehetra de mikombona any anaty sandrify any anaty cartable tsisy cahier mivoaka eo de mody mijery concentré be mijery plafond zany izy zay fa mody manoratra ke de mody mijery plafond io le io mody mijery plafond io le mody manaikitraikitra kely nijerijery io efa misy cahier mivelatra ambany kazenao ambany tongotra ao ny dikan'io izy mody mijerijery anao ery io de ina nataoko an'ireo mpianatra reo mody tsy metsika mihitsy de manao mandeha nety mody tsy metsika efa hitaka daholo le paoziny tonga de amizay efa vita sa mbola tsy vita sa de mody mitsangana am'le sesa tsy daholo le cahier rehetrarehetra le ambaniny anina any atrany de nanatona nanamonjy an'le raha zay an'le ban i misy cahier le ngeda be tsy azo forotra reny moa anaty kazeka izy efa miforotra tonga ao inona anaty kaze tsisy ninonao izy inona anaty kazenao vao itao io tsisy ninonao sy tonoko tany am'izay velatra be le cahier ny sasany hitsahany tongony roa le cahier nefa tsy takony eo ambany eo de io matsen'le mpianatra za efa mpianatra talohanareo vao mpampianatra tsy za no ambakainareo hitrisevanareo eto ary zay ny alalako hoe za efa mba tanora na de mbola tanora ohatra anareo azy am'izao fotoana zao ny alalako hoe isaky ny mianatra ao de mieritreritra ny bozy lycéen sy lucille foana ianao nefa mianatra lesona de lasany foana ny saina efa teo ny alany iny ray aman-dreny matoa mananatra raha tsy teo izy tsy mahita an'izany
ka raha tafavoaka atsika amin'io fianarana io za dia milaza amintsika tanora aloha aloha mipetrapetraka tsara aloha zay fa dia ataovy ny fianarana aloha ary tsy matory ianao raha tsy efa mahay lesona anankiray vitany alohan'ny anatra lesona mivavah aloha vitany fianarana lesona alohan'ny atory mivavah maraina koa tak'izay vao mifo mivavah aloha vao manokatra kaye vitany fianarana lesona mivavah zay vao mandeha misasaingana na misakafo kely dia mandeha mianatra indray any ampianarana any zany ny ilaina amintsika tanora hianatra fanadinana tonga ny fotoana any am-piangonana manao chargement ny ara-panahy indray any am-piangonana mianatra hira indray any mianatra ny fiatsika rehetrarehetra indray iny ny fotoana hoe andro enina no esanao andro enina no ianaranao fa ny sabatany Jehovah kosa tokano azy indray iny amin'iny sabata iny hitombon'ny fahalalanao dia za hitako tamin'izany double tena tsy nety nifindra klasy tsy nanao an'izany satria tsisy nampianatra an'izany bebe rafara sady tsy mahay mamaky teny no tsy mahay manoratra no tsy nianatra dia za 12e vao mirava mianatra tsisy mampianatra zany ao an-trano tonga dia atsipy ny kitapo dia lasa migofoka any mivovoka any tonga ny ariva ary tsisy misasa zany fa tonga dia matory maraina ny andro dia lasa double 12e zay vao nifindra 11e to amin'ny 11e koa mbola ny double 11e zay vao mifindra 10e tonga teo amin'ny 10e koa double 10e zay vao mifindra 9e tonga teo amin'ny 9e koa double 9e zay vao mifindra 8e tao amin'ny 8e am'izay fa mba fananomboka ny lehibehibe anao satria efa mba 13 taona ianao zany tamin'ny klasy de 8e hoe tokony mba hianatra am'izay dia nianatra lesona am'izay nifindra dia ozy izy bebe rafara fa nganao tsy ny double indray vomafy ianao anaka fa ahoana hoa ianao ny double foana nazo tombony foana hatramin'izay ny double foana vao mifindra tamin'ity tonga dia mifindra za zany rehefa midouble dia meny bebe rafara goûter ariary rehefa tsy ny double am'izay tsy ny meny tsony fa vomafy aho ozy izy fananina tsy ny double dia hitako hoe tena normal mihitsy hoe ahoana ary mba nampifindra ary nefa tamin'izany satria tsisy mianatra zany na iray azy satria midouble foana fa nareo tanora am'izao fotoana zao inge raha midouble zany tomany za vao mirava avy any ampianarana any mitondra bulletin dia fa mama ahoana anaky ny double indray aho e double indray aho e faly koa bebe rafara hoe double isaky ny tonga avy any ny bulletin vao midouble dia fa double indray aho e isaky mifindra kilasy zany tsy maintsy midouble foana dia ahoana zany satria tsy mianatra nyazo reo zanako vavikely faran'ireo zao za tena hitako mihitsy anao vanreniny azy eo tena zany ny tena atao hoe zaro milalaka leny tokoa fa rehefa lehibe io tsy afaka intsony fa vao mirava mianatra dia efa eo kaye akanadina lesona tsy sentiment mihitsy na hitomany eo ary tsy maintsy mianatra dia mahazo voalohany dia rehefa voalohany zany sarotra be mitazona an'le voalohany fa mioroa asa hitako indray tsy azo am'ty fa dia efa manao farahery mihitsy ho voalohany foana ao ampianarana satria any ampianarana koa masony olona mijery anao hoe zanaky mahiolona manaoana ny fahaizany itsika tanora any ampianarana any mahiolona ny afantaran'ny olona atsika dia manaoana ny fahaizanao any ampianarana any gita maimbo sa voalohany manitra aona ny fahaizanao any dia ampianarana foana io hatramin'ny 7e eo ihany an'io hoe oatsika ray aman-dreny tsika tanora zay mbola ananjanaka rehefa avy eo koa hatramin'ny 7e io raha voafolaka ao hatramin'ny 7e ho zanaka ao mianatra lesona foana io voalohany foana ny ampianarana any amen dia rehefa manomboka 6e am'izay efa lehibe tsy mila terena efa zatra n'izay izy efa zatra satria fa nandeha tamin'izay lalana zay tak'izay koa tsika tanora zany efa mizatra am'izay mianatra zay foana efa fiainanao zay ka ka na ny Babilôna ary ianao any ampitan-dranomasana ianao mianatra mbola ianao ihany ny lohany misy be da be tsika gasy tsika gasy mpianatra any an-dafy any ao anatin'ny klasy ray tena matetika zany malagasy foana ny voalohany ary dia mba sy ho koa zany rehefa tsika koa ny ampitan-dranomasana any koa hoe hianatra any koa na eto ao ampianarana dia asehoy koa hoe
za korangatsy manaiky ho resiny reto ahoana ny manana andriamanitra mahery manana ny Jesosy tena izy nefa zaho resiny reto atao ampianarana fa raha tsy mianatra ianao tsy vitanao zany mihira zao tsika tanora de asa io koa tsika na mihira ary hoe zany nihirako zany ray a raha mahavita tsara mihoatra ny zanak'Andriamanitra reny zanak'izao tontolo zao reny amin'ny fahaizana muzika mbola tanora kely de efa mahay zava-maneno be fahaizana mihira fahaizana mamorokira de mba sy io koa ny tsika hoe reo ary mahavita zany ka ahoana ny tsy havitan'izany araky nambarako hoe afaka fotoana fohy kelikely eo a de efa mety tsy anao hira ny lafa intsony tsika fa ny hiratsika daholo no hirana de mba hampairezina koa tsika fiangonana ireny hira ny tanoratsika reny zaro ao am-piangonana hirana anaovana hira fiderana de manaova mamorona hira tsika hira fiderana hira vavaka hira mikasika ny fanahy masina hira mikasika ny rano zanak'ondry hira mikasika ny fisaorana hira mikasika ny fanoloratena de mba entina hirana amin'ny fiangonana satria ahoana ny hafa mahavita mamorona tsara ka ahoana tsika ny tsy havita mamorona tsara de alefaso matetika amin'ny radio foana alefa matetika amin'ny radio de nidikan'izany sady mianatra ianao no sady mianatra no manana hery sy tanjaka mahay mapita any amin'ny hafa ihany koa satria amintsika tanora ny tena misy an'izay tanjaka izay de tokony ho asehotsika fiara-detra apokalypsy zany ary ampaneretena ny resahana zany zany ane ny mahatonga zany tanareo efa manao zavatra ireny hoe ahoana moa za milaza fa manana Andriamanitra mahery ahoana moa za milaza fa io Andriamanitra ivavahako koa de mitaha ary io Andriamanitra ivavahako koa de manao zava-mahagaga tenen'izany a nefa ohatra hoe anao fiangonana de fiangonana ohatra ny tranonombo ny fiangonana de sy ny olona aiza le Andriamanitra maherinareo zay ary tsy mivavaka zao ny anay tsara noho ny anareo zany koa hoe na mitondra bisikileta ary na mitondra moto ohatra mandeha any amin'ny lalana de mba miezaky ny voalohany foana fa tsy ho farana de pasaina daholo zay ny aloha eny de miezaka ianao zany mba holohany hatrany amin'ny zavatra zay atao isehon'le voninahitr'Andriamanitra de mahita niny ny olona de fa ahoana za mampatonga andreny hoe raha samy vidy fiarakodia ihany aleo asehony voninahitr'Andriamanitra ataovy mba faran'izay mba raha manana matanjaka ny olona any any Babilôna ny any amin'izao tontolo zao aseho koa fa zanak'Andriamanitra koa mahavita an'izany koa amen raha misy voalohany zanaky Babilôna any ampianarana any aseho koa hoe zanak'Andriamanitra koa raha voalohany koa tsy maintsy tratra anay koa io de miezaka mafy ianao amin'ny fianarana asehontsika daholo zay mampiavaka atsika zay ao amintsika tanora misy an'izay hery sy tanjaka izay ao amintsika zay ary jerevy tsara am'izao fotoana zao na eran'izao tontolo zao rehefa manomboka misy tanora be da be lasa filoham-pirenena ary na de teto amintsika azy efa nisy tanora koa fa lasa filoham-pirenena de eritrereto zany fa ao amintsika tanora no avy ny firenena ray manontolo ary raha zao firaisan-kinatsika zao de amintsika zao no misy no avy nyty firenena malagasy ity raha ohatra zao daholo nataon'ny mponina malagasy rehetra amen zay nto hoe sofianatra de jerevy tsara fa mbola na démontren'Andriamanitra tsara koa hatramin'izay tsika mitovy amin'ny olona rehetrarehetra rehefa mivavaka sabata ny andro de mitovy mitovy samy manao zay tiany ataona any ganagana manasa aloha fa nasehon'Andriamanitra zay avahako am'izay nareo aoko fiera am'izay nareo satria fa avahana amin'ny rehetrarehetra dikan'izany rehefa sabata zany ny andro tsy tokony nisy olona manao fotsy manga mbola mividy zavatra ery amin'ny tsenana laroby na tsenandravoangy na amin'ny épicerie ty na épicerie ery
mbola hividy lasantsy, mbola hividy gasoil, ataovy zoma daholo zany, asehoy zany ho modèle zany isika. Ary zany mainga amintsika tanora ho ahy zany, tsika tanora ireto ao ny misy ny hery rehetrarehetra. Dia ny perikôpantsika miresaka ny amin'ny hoe Ezekela nahita ny voninahitr'Andriamanitra niditra tao amin'ny tempoly, izany voninahitr'Andriamanitra izany. Inona moa ny sary asehon'izany? Raha le perikôpantsika io raha ny Ezekela 7:7 no raisina, dia hoe avy any Antsinanana ny voninahitry Jehovah izy dia niditra tao amin'ny tempoly. Ezekela 7:7. Andehan'ny faharoa. Ary indro tamin'ny voninahitr'Andriamanitra ny Israely avy tany Antsinanana, ary ny feony dia tahaka ny firondroan'ny rano be, ary ny tany dia namirapiratra azo ny voninahiny, ary ny tarehany zavatra hitako dia tahaka ny an'ilay efa hitako fony atao tonga andravan'ny tanàna, ary nisy tahaka ny tarehan'ilay efa hitako teo amoron'ny Kebara ihany, ka dia niakarapoka ny oka. Ary ny voninahitry Jehovah dia niditra tao amin'ny vavahady, nanatrika ny Antsinanana ao an-trano, dia nisy fanananainga ka nitondra niditra ao amin'ny kianja anatiny, ary indro fenony voninahitry Jehovah ny trano. Niditra tao amin'ny tempoly zany ny voninahitry Jehovah. Dia za milaza amintsika tanora, zao ny sarin'izany. Iza moa ny tempoly, fa tsika ny tempoly amin'izao fotoana izao. Rehefa tsika tanora io amin'ny herintsika tsy tanjakitsika no mahay mihaino tsara, mitomba anatintsika ny tenin'Andriamanitra, maritra amin'ny tenin'Andriamanitra io tsika araka ny havatra tamin'ny heriny, dia posaka avy any Antsinanana tahaka ny masoandro ny voninahitr'Andriamanitra tonga ao aminao, lohany foana ianao fa tsy rambony. Halleluja, amen. Ary zay ny tanjonantsika eto androany ho an'ny mpianatra rehetra izay nao fanadinana, zay mihaino zao afatra zao, ny idirany voninahitr'Andriamanitra ty anatintsika ity. Dia avao tsara zany hoe za ponina ny Jerosalema sa ponina ny Babilôna, zavatra tokony atao rehetrarehetra. Misy toromarika vitsivitsy reto tokony mba ho fantatritsika tanora amin'ny androm-piainatsika rehetrarehetra koa, fitaizana zay tokony ho arahantsika atao amin'ny bokin'ny obolana ato. Misy obolana maro samy hafa ato, rahatsika ny obolana 4. Obolana 4 ny 15 ka hatramin'ny 17. Obolana 4 ny 15 ka hatramin'ny 17. Mahazo ho fahendrena, mahazo ho fahalalana, fa aza dinoina ny na emorana ny teny alokon'ny vavako, aza mahafoy azy fa hiaro anao izy, tiavo izy dia hitandrina anao. Ny voaloham-pahendrena dia izao, mahazo ho fahendrena, ary lanio ny fanananao rehetra amidy fahalalana tsara. Lanio ny fanananao rehetra amidy fahalalana tsara. Zany mba tonga hoe aloha ny ekolazy na ohatrinina ary mba azahoana fahalalana tsara. Mahazo ho fahendrena, mahazo ho fahalalana, aza dinoina na emorana ny teny alokon'ny vavako. Zany ny olona mahazo fahendrena sy fahalalana zany dia mahay mihaino tsara, dia mitomba ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, dia maharitra ho aminy zany teny zany, dia aza afoinao izany tenin'Andriamanitra zany fa hiaro anao izy, tiavo izy dia hitandrina anao. Dinao izy ny voaloham-pahendrena ho an'ny tanora. Sy voalohany zao mahazo ho fahendrena, lanio fanananao amidiny fahalalana rehetra, vidina zany ny fahalalana. Ary eto dia tiako soritana amintsika tanora, fa itsika tanora ty amin'ny mahatanoratsika dia besaina izay, besaina. Ary raha besaina tsika dia ny Baiboly milaza antsika zao ny lazany azy. Obolana 7 ny 7. Obolana 7 ny 7. Besaina izay matsindro fo, fa ny malaky tezitra mampiseho ny fahadalana. Ny olona besaina ozy izy dia mahatsindro fo. Ny olona manam-pahalalana zany, ny olona manana fahendrena dia mahatsindro fo raha fa mizavatra mitranga mipoitra. Fa ny malaky tezitra mampiseho ny fahadalana.
fa misy olona malaky tezitra amin'ny zavatra tsisy antony tonga dia miseho ny adalàna amin'iny fahatezerana iny dia hoana lazain'ny baiboly anazy oboliny toko 10 voalohany ny fahamaliana mora dia mampianina ny fahatezerana mafy fa ny teny marary mahatonga fahasosorana ny fahamaliana mora dia mampianina ny fahatezerana mafy tonga avy any leloatony dia mitreritrerina be tonga mahita ny anaraka anao zatsy dia lalazany mitsy azao dia variana moramora ataonao mahita ny anaranao soroaty ary dia ho hitako le anaranao zaza dalainao ataoko malala anarako za nge tsy manadalanao fa mba tia hita le anaranao fotsiny ta hita ny anaranao ny anadandreniny ity ny anadandreniko salama tsara izy aho dia varino ny anadandreniko salama tsara fahamaliana mora dia mampianina ninona ozy izy fahatezerana mafy treritrerina be le olona dia valio moramora izy fasahirana izy amin'izay zavatra zay dia ino tsara ho fantatritsika daholo reto teny reto dia fa apetrako tsara amintsika oboliny toko fenina ambin'ny folo andininy fahatelo alohan'ny amaranantsika azy oboliny toko fenina ambin'ny folo andininy fahatelo ankino amin'i Jehova ny asanao dia lavirary izay kasainao anao fanadinana ianao misy asa ataonao any misy business ataonao any ankino amin'isa ozy izy ankino amin'i Jehova dia ahita soa ianao arao ihany fa omeko antsika ihany reto afatra reto mba azahoantsika fahalalana tsara oboliny toko 7:12 tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy ary zay miezaka mosa laho dia ho diso lalana 17 ny fahadalan'ny olona no mahasimba ny aleny ka amin'i Jehova ny sosotra ny fony tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy zany hoe tsy mety amintsika tanora mihitsy zany hoe ny tanora dondrona tsy mahininona ny ampianarana fa zay miezaka mosa lahy zay miezaka kokamo lahy zany dia ho diso lalana dia zay mahatonga ny adalan'ny olona mahasimba ny aleny ka amin'i Jehova ny sosotra ny fony izy ny tsy mianatra lesona dia tsy afaka izy za tsy hivavaka tsondraka satria tsy afaka fanadinana kivy nefa izy tsy mianatra lesona tsy nafaka fanadinana azy dia amin'i Jehova ny sosotra ny fony zay izy no tsy hivavaka tsony fa tsy afaka fanadinana nefa ny olona tsy mivavaka ry afaka fanadinana sahala amin'le misy le mpivavaka tato amintsika anankiray zay inona nampiala anazy nefa izy lo olona tamin'izany inona nampiala anazy dia zao eny an-dalana hono izy nahita tômôbila vazaha anankiray dia misy alika bolotôgy ngeza be mivoaka amin'ny varavarakelin'le tômôbila 4x4 ny lohany dia le tômôbila zany ny ambomambota azy dia nifampijery taminazy dia izy le alika mantsy azo dia nijerevany garay dia zao ny tonga atao an-tsainy le gônina za nama mivavaka mifofotra fady anina manao fanapitra mandofa folon-karena tsy mitaingina 4x4 ny alika indray tia mitaingina 4x4 sady tsy mivavaka tsy mandofa folon-karena le gônina saraka tsy mivavaka tsony zay ny nampiala azy tsy nivavahantsony nahita alika nitaingina inona 4x4 zany hoe nadalan'ny olona ny mahasimba amin'ny alehany amin'i Jehova ny maninona ny fony amin'i Jehova ny sosotra ny fony dia alika nitaingina 4x4 veranga dia hialako amin'i Jehova gravy anie zany